anisan'ny endrika tsy fanjarian-tsakafo anankiray le atao hoe carence en micronutriments na famine cachée na hoe anoanana miafina. Ny fantatritsika dia le hoe kere, le malnutrition aiguë, émaciation zany hoe miena ao anatin'ny fotoana foana lanjan'ny zaza noho ny aretina na noho ny tsy fampitsakafo tampoka zany noho ny antony maro samihafa. Misy koa le tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na retard de croissance. Tena manana fahafahana mihitsy izy mihinana sakafo zary safa efa izay hoe ny anay fitinana zatra anay io ihany no anay zay tsy fady eneny mihinana tsy mety aminay tsy voatery fady moa ny ilazana azy fa ohatrany tsy mety. Misy olona zao tena hoe tsy mihinana zavatra hopiny mihitsy izy ohatra raha misy marary ao an-trano misy akoho tsy hohaniny io akoho io fa ron'anana kely no hohaniny ohatra dia vary be dia be eritrereto amin'izay raha mihinana akoho izy misy protéine ohatra le akoho nefa tsy mora ny manova zany ilay fahazarana sy ilay atao hoe culture ve ny ilazako azy. Misy olona koa zao manana culture mila miafiafika mila miafiafy ny sakafo fa tsy mety ilay misakafo be dia fa le tsy voatery hoe ilay fatra no ampitomboina fa ilay kalitao zany.